fandreza avy ety amin'ny ekipany Meteo Madagasikara mandroso tokantrano amin'ny alalan'ity fandaharana ity. Tsy ho drivotra malefaka miovaova no mandrafitra ny toetr'androntsika eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao ka toy izao ary ny mety toetr'andro mifanaraka amin'izay ndrano maraina dia hanao orana tandrifondraona ny faritry Sava toraka izany antiona ny Atsiranana sy Antalahy raha toa ka Olalovandraona ny faritry Sofia ary fandimbiny rahona sy ny masoandro na ibalika be avy masoandro an'ny faritra Sis ao aorian'ny fisavan'ny andianjavona vao maraina ho an'ny faritry ny Voatany Ray Manontolo iny. Raha ho an'ny hariva kosa indray dia hanao orana tandrifondraona ny any Diana Sava toraka izany antiona ny Avadivavy Fitovinany Atsimo Atsinanana mipakatra ny Atolany Aro zany fa ifandimbiny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Sis manomboka mafana ny andro zany hoe miakatra tsikelikely ny maripana ambandrindra no tombanana ho an'ny rapitsy teo amin'ny 10 ka hatramin'ny 14 degré Celsius eo ny faritry ny Voatany ary ny maripana mafana indrindra kosa indray dia 13 degré Celsius hitantsika aty manodidina ny Antsohihy aty zany. Toizantsika amin'ny mety toetry ny andro ho andreo tanàn-dehibe ifandimbiny rahona sy ny masoandro any Paris sy Bangkok fa ho avy ny orana ny any Nairobi araka endrika tandrifondraona zany ny any Milan sy Johannesburg. Toy izao kosa ny mety toetry ny andro ho an'ireo nosy manodidina dia ibalika be ny masoandro any Comore fa hanao orana tandrifondraona ny any Maurice sy La Réunion raha toa ka ho avy ny orana ny any Seychelles. Dia toy izay kosa ary ny meteo antsika amin'ny fiteny malagasy ankasitrahana fenanao niaraka taminay hatramin'ny farany fandaharana. Veloma tompoko.